Toetrany ny fandaratsika aloha mikisakisaka ty sa mifaniry be nareo rahavavy aloha zay aza mifanerina reo toetrany ny fandaratsika amin'izao maraina izao fa misy vahiny tonga eto amin'ity maraina ity a aloha rotolorana ny arabo hoan'reto izy mirahavavy reto a isantatra sy entsofa aly miaraba anareo aloha ny fandarana miarabantsika rehetrarehetra avy amin'izy moa zany nareo reto zay senso zany a dia mpanolotra fandaharana madimaso madimaso fa tsy hoe madinesy mitoetrany ny fandaratsika fanatolotra teo ny vahintsika zareo avy eo amin'ny mpanolotra fandarana madimaso a isantatra sy entsoa madimaso dia satsika mandeha amin'ny fahitalavim-pirenena mandeha indrindra eto amin'ny fahitalavitra eto amin'ny RTA ny lera momba no teneniny rehefa avy eo a fa aloha fitian'ny zareo a farito kelikely hoe inona tsara moa zany le ataon'le hoe madimaso le tikele teny madimaso mihitsy manititika voalohany misy inona le hoe madimaso mandimy maso miaraba ny mpanaraka ny fahitalavitra RTA dia sangambany tonga dia Nanazava hoe inona le hoe madimaso netim-boala izy aloha dia hoe Madagasikara maso zany hoe fitambaran'izay teny izay no nanombarana an'le hoe madimaso ny fomba nindranana azy indray hoe apita vaovao amin'ny alalan'ny vahoaka zany hoe ny vahoaka zany no mason'ny Madagasikara dia ny mahita ny zavatra hitany ainany eny ny fotony antony eny dia zay indrindra no fototra hijoroan'ny madimaso a hoe misy fantaniana ohatra apetraka zay mahakasika ny fiarahamonina mahakasika olona na mahakasika loha hevitra mety efa voaomana dia iny no ezahany olona horesahana hoe ahoana fomba fahitany an'izay tranga zay eny amin'ny toerana lohahevitra apetraka zany misy lohahevitra apetraka amin'le izy zany isan-kerinandro ao amin'ny page Facebook madimaso misy lohahevitra apetraky ny ekipa madimaso foana le lohahevitra mba antrangam-piarahamonina misy eto Madagasikara zany hoe mety zavatra mety mahakasika ny zavatra iainan'olona amin'ny andavanandro io lohahevitra io a dia afaka valitsika rehetra amin'ny alalan'ny commentaire na vidéo na sary kely dia rehefa azon'ny ekipa madimaso a reo valitenireo a dia ho alefa tsy amboarina fa alefa ao ato anatin'ny fandaharana zavatra tiako mariana kely amin'le hoe misy lohahevitra dia miresaka tsika malagasy am'izao mbola anatin'le hoe matikena maso tanjon'ny madimaso zany am'izao mba amme an'izay fahasahiana zay am'izao hoe mamoaka hevitra ny tanjona ato anatin'ny fandaharana ahoana fahitanao an'ity zavatra anankiray ity dia fahasahiana manao an'izay zany tena hoe zany natonga ny ana anao ny fandarana madimaso ty dia satria zavaza mahafinaritra ity izy a sady alao misy loka koa e zareo zany ny hena masonao efa lafo matsy mividikena am'izao dia akoatra zay inona ny tanjon'le fandaharana madimaso akoatran'le hoe ina moa le ntenenao teo fanalana henatra sy ny fampitanany vaovao inona ny tena tanjony misy an'le lohahevitra ataonareo dia mamaly le olona dia inona ny tena tanjony iny zavatra iny zany am'izay ny tanjony iny zany a araka ny tenen'ny entso teo a dia hoe ny ahafahan'ny olona mamoaka hevitra ankahalalahany zany hoe tsy amboarimboarina le izy zany hoe zay zavatra ao an-tsainao a no teneninao na ianao ara dia afaka ohatra hoe manao vidéo selfie kely dia mamaly an'le fanontaniana ohatra tamin'ny voalohany le izy a be dia be nanontany hoe resaka lalao ve le fandaharana sa fandaharana satria mantsiny a ny fandaharana madimaso a dia misy loka zaraina ho an'ny mpandray anjara ao anatin'izany ohatra ny t-shirt madimaso a zay mety efa hitantsika mpanaraka ny fandaharana nanaovanay sientso dia ao anatin'izay koa le formation a raha andreo maty reporter zany hoe reo olona naresy a tao anatin'ny fandaharana misy an'izay koa le zany hoe zany a ohatra misy lohahevitra anankiray dia misy mikommentaire izy teo dia misy manao vidéo dia misy mandefa sary dia ireo zany no itsongaina an'le hoe iza mipandresy amin'ny herinandro ity le izy tsy isan-kerinandro le mpandresy fa isaky ny saison tsika zao saison 3 atao anatin'ny madimaso isaky ny telo volana songadina indrindra zany
dia anisan'ny tiany madimaso hita ihany koa amin'ny alalan'ny valitenin'ny olona ny hoe ahoana fatsapahan'olona trangan-javatra anankiray be dia be mantsy loha hevitra resahana ato anatin'ny fandaharana raha ohatra tsika resaka fahasalamana iza ny tena mazoto mandray anjara ao anatin'ity loha hevitra ity raha ohatra tsika moka loha hevitra indray mety akasika politika ahoana fahitan'ny olona an'izay ao anatin'izay avy eo no antsoahan'ny madimaso an'le resaka ohatrany hoe donné na hoe 100% malagasy dia miombokevitra amin'ity zavatra ity zao tsy miombokevitra zay zany no hoe fototroroly le madimaso ihany koa mba alalana hoe inona ny zavatra tsapan'ny olona mahakasika situation anankiray dia ny fahitanareo azy aiza aloha hatreto ny tena mavitrika mandray anjara amin'le izy mifaritra aiza fahitanareo azy sa mivaova isam-bomba isakiny ihany izy mivaova isaky ny loha hevitra raha ohatra zao hoe teo zao ny tena hoe fahasalamana dia teo zao tonga dia hoe reny mpianakaviana tena mazoto satria tafiditra ao anatin'izay indrindra misy ny zanaka rehetrarehetra anatin'ny tokantrano tonga dia hita le izy ankanitony ny faritra ninona ny faritra loatra mangorony be mpandray anjara sa ny faritra tsinana na Tananarivo Atsirabe Fianaratsoa Tulaha zany anisan'ny faritra enina aloha samy mazoto daholo samy mazoto daholo fa ny eo amin'ny resaka hoe taona indray dia le taona tafiditra amin'le hoe mandray Facebook zany hoe manomboka dolatsentoka hatrany amin'ny lehibe any rehefa tafiditra anatin'ny Facebook dia ireny tena hoe mandray anjara ato anatin'ny madimaso hiditra saison 3 ozy izy nareo teo efa ao anatin'ny saison 3 inona indray zany zao no mety hoe mety ho zava-baovao ve sa fanatsarana ve sa mety zavatra mety hampiavaka kely azy indray amin'ity saison 3 ty eritreretinareo inona zao ny lohevitra anatin'izay tsy maninka afaka teneniny eto ny lohahevitra nay zao foizinay tamin'ny herinandro dia ny hoe iza ny olona mendrika indrindra tamin'ny taona 17 iny tao anatin'izay hoe tefa misy mendrika be dia be reo dia reo mifankasitrahana anamenay reo ny piesta ny hitanareo spectacle delany ny piesta dia tao anatin'izay be dia be ny olona nanonona anarana olona karazany maro olon-tsotra artiste mpanao politika ianso moa teo ny teny hoe miresaka trangany zavatra be dia be izay ao anatin'ny fandaharana dia be dia be ny olona mieritreritra hoe misy ambadika politika ve le fandaharana sa hoe manohana antoko izy zany politika ianao ambadiny marina le izy zany ny tena marina ianao teo ny teny hoe ny olona za mandefa commentaire mamaly an'le fanontaniana dia misy arakaraka an'iny no akanay tsirairay an'le dia le raha ohatra hoe resaka politika no zavatra valin'le olona hoe manona anaran'olona mpanao politika izy ohatra dia tsy raisinay le izy satria madimaso tsy miandany amin'izay resaka politika izay dia tsy raisinay zany le hevitra kanefa ny madimaso afaka manome loha hevitra ara-politika zany hoe ny olona zay ny angla hitondrany azy ohatra fa raha ohatra zany ianao ka hoe mamaly anaran'olona ray na ohatra zany ao anatin'ny mametraka fiandaniana politika zany dia tsika madimaso zay zany aloha mba te anakena kely an'le mpanaraka madimaso tamin'ny resaka fanontaniana hoe iza ny olona mendrika hitanao tamin'ny taona 17 olona mendrika zany be dia be betsaka manakarena an'izany Madagasikara fa maninona no manononona anaran'olona hoe tsy maintsy politika tena be dia be mihitsy ny te hanononona tao tokony ny feranareo hoe iza ny mpanao politika miendrika na iza ny mpanakanto miendrika fa tonga dia anaran'olona mihitsy natao malalaka mihitsy le fanontaniana rehefa olona zany zany hoe olona mendrika zany tonga dia mivelatra be zany fanontaniana zany tsy voatery hoe hifototra ao anatina politika zany ianao amaly an'le fanontaniana raha tsy diso ohatra pera Pedro tena zao sekiteny i pera Pedro zao lany mpanaraka amin'ny fandaharana tamin'izay hoe iza olona mendrika indrindra zay tamin'ny taona 17 iny dia eto tiako tenenina kely fa za reto tena
variana be tamin'ny nanao interview tamin'ny Père Pedro satria be dia be ny zavatra vitany teto Madagasikara ny akamasoa ohatra dia zavatra lehibe anankiray mitsangana izany hoe famparitaka iraka faritra Madagasikara ray manontolo nanavao sekolim-panjakana izy nanangana sekoly ho an'ny manatsara ny tanàna zavatra be dia be mihitsy ary izy hoe sodisary natao filoham-pirenena dia aoka izy tsy mihinana be dia be mihitsy ny olona nanohana an'izay hoe izy mbola mendrika dia averiko kely aloha ny teny filamatry ny akamasosiny hoe ny Père Pedro hoe izay tsy miasa dia aoka izy tsy hihinana ao anatin'ny soratra masina mitsy misy an'izay fitenenana izay dia ny any fantanimanitsika hoe misy araleha loha-hevitra hoe ohatra hoe amin'le dokam-barotra le bandanosina hoe miteny hoe ohatra ao nresahana amin'ity hoe vidim-bary dia vitsy zany izy hoe menimenina ny olona miakatra ny vidim-bary ary dia avy dia makaizy indray hoe misy olona hoe mena zay eny amin'ny fitondram-panjakana hoe mba enona zany nge ny etetam-bahoaka sa ao samy mijanona ao anareo fotsiny dia zay maheno ny resaka vidim-bary aloha voalohany indrindra tamin'ny voany sokatra Madimaso izany hoe tsotra indrindra tonga dia akaiky ny gasy rehetra satria gasy tonga dia hoe vary izay mifoto sakafo iny no nentina nitondrana an'le fandaharana nanomboka tamin'ny voalohany avy eo amin'izay hoe misy ny eny dia mivokatr'izy ohatrany hoe misy salanisa hoe izao ohatran'izao ny resaka vidim-bary dolo teneny olo dia amenareo ohatrany hoe ty misy raporo ameko anao zany fa zao zany tamin'ity any ity dia vidim-bary no mampimenimena ny olona ohatran'izao dia amena olona tompona andraikitra na hoe tsy fantatra tsika gasy samytsika ihany mpanaraka fahitalavitra sy izay mampita an'le vaovao no mahatsapa hoe ay ny situation ako mitovy amin'ny aria ohatr'izao mba ahafahan'ny malagasy mifampita vaovao zany hoe mitovy ny situation anankiray ohatra amin'ity loha-hevitra ty misy ny mahazaka an'izao misy ny tsy mahazaka an'izao dia ho an'ny Madimaso moa zany mba ahitana hoe misehatra asa ahitana hoe statistika ohatrany ahoana marina ny tena vidim-bary zakany vahoaka dia ohatriny ka ny amasiny tika tongavana an'izay hoe naino an'izay hoe le olona na le fotondra ohatra dia hoe menimenina ny olona dia ndao mpidinina le vidim-bary fa taria Madimaso efa memenina le olona ohatran'izay ke tika tongavany manina mora zany hoe mila mijery Madimaso zany izy mila mijery ny sarinao voka teo dia le teo anilanao io koa ve efa nyresahanareo voka ngelangela sariny entsosa santatra io anilanao io efa nyresahanareo koa ve io délestage délestage efa atao anatin'ny hevitra reo izy io sa efa nyresahana momba ny fatapahan-jiro satria anisany iainantsika malagasy ihany koa zany betsaka ny olona hoe te hitantara ny zavatra iainany anisan'ny zavatra anisan'ny nazo ny fandarany atao aminay kio na tsy Madimaso ary dia manana loha-hevitra ampidiro kely angeloko zay loha-hevitsika anantanitsika andreto namandreto koa ny heviny ahoana ny anaovantsika andreto tanora marobe reto eto Madagasikara mba hitondra fampandrosoana ao amin'ny Madagasikara dikan'izany dia zao hatramin'izao aloha ny fisina tanora be da be eto Madagasikara dia tsy miteraka fampandrosoana fa miteraka vesatra ho an'ny firenena dia io indrindra mahatonga le loha-hevitra hoe inona ara zany ny tokony atao mba atonga an'reto tanora ireto ho lasa mpamokatra zany mpamokatra hono ahoana ny fomba fandraisana anjara amin'ny Madimaso mafisy tsara fomba fandraisana anjara reo amafisina tsara reo averiny santatra eo zay fa ho avy ny loha-hevitra anankiray mety mety aliana be anareo fomba fandraisana anjara aloha dia efa ntenena foana hatramin'ny voalohany hoe misy loha-hevitra avoaka dia mamaly an'ireo fanontanianareo anaty page Facebook amin'ny alalan'ny commentaire io ny amohanao hevitra afaka mandray anjara Madimaso ve ianao dia izy ianao hoe dia alaiko sary amin'izay ianao dia antaniko dia iny video iny avy eo no alefa ao amin'ny MP an'ny Madimaso dia reny nanatoto saina fandaharana izany hoe amin'ny alalan'ny video dia efa mety ihany koa zao le mba manao selfie kely satria zay le ilaina zay mihitsy zany le hoe fahasahiana selfie na sel garçon mety daholo zany mety daholo resaka video commentaire dia sary karazana ohatrany hoe reportage satria Madimaso koa dia anisan'ny katsaka fatratra n'le ankizy tanora ny resaka tanora tsika teo
hoe iza no tanora manana traikefa miafina ohatra eo amin'ny resaka fangalana sary fanaovana vaovao tsaraina koa zany izy hita daholo reny hita daholo mihitsy zany hoe ty olo ty efa mana talenta ty olo ty mila manaraka formation kely sisa dia efa afaka manao reportage ampianarinareo izy oui amena information izy fanafiko teo moa zany fa ohatr'izao fomba fangalana sary amin'ny Madimaso tsy atsangana manahona tompoko manjary mitapaka kely sa afaka mandray anjara Madimaso ve ianao inona koa zany avereny kely raha ngany le simulation anareo teo aiza le téléphone hoe rivaldoa avereny kely izy teo fa le tapaka le dokam-barotra le izy teo ohatr'izao zany ny fomba fandraisana anjara alevasy le 6000 ty le 6000 ty roanjato sy arivo simulation simulation ty fantanina simulation le loha hevitra amin'ny herinandro ty io ataonao io zany zao inaka loha hevitritsika amin'ny herinandro ty ny loha hevitra tsika amin'ny herinandro ty dia ny anteny miera-pirenena sy ny solombavam-bahoaka misy fantanina efatra ao fantanina voalohany fantanina ray ihany inona no anjara asan'ny solombavam-bahoaka zay no andehoantanina ensoanao dia manahoana tompoko sa zany mba te handray anjara ao amin'ilay fandaharana Madimaso asa rehefa enao le fandaharana zany dia mifototra manokana amin'ny hoe fangatahana ny hevitry ny olona zay te hamoaka hevitra mamoaka loha hevitra zareo isan-kerinandro dia afaka antaniko anao ve le izy androany alefa ary aloha ary loha hevitra andresana eto amin'ity herinandro sy zao dia ny anteny miera-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ny fantaniana apetraka voalohany dia hoe inona ny anjara asan'ny solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka aloha amiko dia hoe manamboarana lalàna ohatra izay zany zao le valiteny ohatr'izay le fomba fandraisana anjara sy vidéo an'le olona manatrika aveo am'izay iny mba miconnecta kely zany hoe mba mandeha any Facebook dia alefany anatin'ny page Facebook ny Madimaso dia iny aveo no alainay dia alefanay amin'ny télé alefanay eto amin'ny tairo misy zavatra tiako mariana kely satria tany aloha tany ianao nanontany hoe raha tsy manao Facebook zany dia ahoana ny fomba andraisako anjara afaka ataonao ihany le vidéo afaka ataonao ihany le commentaire fa alefanao amin'ny madimastv@gmail.com tsaratsara kokoa angambany efa be dia be ihany koa ny mpijery Madimaso no mangataka hoe mba hipartahan'ity fandaharan'ity lavitavitra kokoa no zao dia ezaka koa Madimaso aloha hiara-iasa angamba amin'ireo ainao manjery misy eto mba ahafahana mandefa ny fantaniana koa angamba amin'ny fahita lavitra tsara be zay ngamba ny amaraparana antsika nizay resaka satria efa toko efa mazava daholo ihany zay rehetrarehetra zay teny farany ngamba fa amin'ny enitso sy santatra teny farany fa tsy farateny raha nenentsoa aloha dia hoe mazotoa mandray anjara foana tanatin'ny fandaharana Madimaso satria raha vao tsy mandefa vidéo na tsy manao commentaire nareo dia tsy miasa izahay entsonane marina mafy santatra ena angambany tiako averina kely satria efa nyteny moa zany teo hoe aparitaka amin'ny ainao manjery le fantaniana dia ngamba ho teneniko anareo androany amaranako ny teniko ny loha hevitra tsika amin'ny herinandro efa nytenentsika teo fantaniana voaloha hoe inona no anjara asan'ny solombavam-bahoaka fantaniana faharoa tsapanao fa tena mahasolo ny vahoaka na ny faritra misy anareo ary manara-maso ireo ary manara-maso ireo asan'ny gouvernemanta tokoa ve ireo solombavam-bahoaka ireo toany ny hevitra ao fantaniana fahatelo everinao fa tokony azo fiara tsy mataho-dalana tokoa ve ireo solombavam-bahoaka ireo ao anatin'ny fanatotosan'ny asany raha eny dia inona no antony fantaniana farany raha omena fiara ihany koa izy ireo dia tsy tokony fiara tsy mataho-dalana marika karenjy zay vita malagasy ve satria nahoana satria zay ngamba no alefa sy hovaliteninao amin'ny alalan'ny commentaire na vidéo indrindraindrindra ihany koa sary efa taona vaovao zao dia mba mandefasa amin'izay sary ianareo hoe nidikany hoe solombavam-bahoaka député zay reto hoe député Tairo